faly miarabana ny tokatrano manaraka ny météo ny sary tamin'ny azana volana androany maina ny andro amin'ny ankapobeny zany saika manerana ny anosy ankoatra ny tapany avaratra tsinanana sy ny tendrony avaratra zay mbola misy fiatraikany kely ihany ny fandalovan'ilay rendraona hitantsika ato atsinanany anosy ato ho an'ny rapisa zay dia mbola saika mitovitovy amin'izay hatrany aloha zany ny mandravitra ny toetrandro fa ny andro ny azomasy ny asabotsy kosa indray miditra tsikelikely indray ny tsiokana avaratra azana ny aly izay zany ary avokatrizay dia atsapana fidinana kely indray ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny fa ny maripana ambany indrindra no somary hiakatra kely ho an'ny avoatany izay hatrany satria dia natsapana fidinana be izay maripana izay aloha zany atao anatin'ny roa andro lasa izay raha ny toetrandrotsika roa ny rapiso vao maraina dia manorana malefaka miato ato zany ny morotsiraky ny analanjorofo misy kosa ny zavona vao maraina ho ny voatany ray manontolo sy ny tany mena be ary koa ny any atsimondrefana mazo izay ihany koa ny any amin'ny fatry ny betsiboka ny ambiny maina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola mitohy hatrany aloha zany ny orana ho an'ny morotsiraky ny fatra analanjorofo sy ny any amin'ny morotsiraky ny fatry sofia sy ny any anosy be any fa ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro na dia somary misy ihany ny raona mitsitokotoko ny voatany ny maripana voavinavina ho an'izay rapiso izay dia manodidina ny 6 degré ny ambany indrindra ho an'ny voatany ny ambony indrindra kosa raha ny voatany hatrany dia eo amin'ny 8 ny ambony indrindra any fianaratsoany ny morotsiraka atsinanany nosy kosa dia tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny 7 ka hatramin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra ny any amin'ny fatry ny atsimandrefana no misy fiakarana kely izay maripana ambony indrindra zay raha nidina hatrany amin'ny 7 degré zay tamin'ny androny omaly dia finavinaina mahatratra hatrany amin'ny 3 degré ho an'ny rapiso ny mafana indrindra any amin'ny fatry ny betsiboka any misy hatrany amin'ny 7 degré celsius ny andro ny azoma dia mbola somary ny ilany atsinanana hatrany aloha zany no misy ny raona zay mety misy orana ho an'ny fatry ny sava indrindrindrindra ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny dia maina ny andro fa ny maraina no mety somary mbola ahitana zavona izay hatrany ny ilany rehefa ny fatry ny otomatsiatra sy amoromani ary ny fatry ny iorombe iny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny azoma izay dia midina kely aloha ny ambony indrindra ho an'ny voatany torak'izay ihany koa ny morotsiraka atsinanany nosy ny mafana indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefana raha ny andro ny sabotsy dia araky ny efanatsika tany amboalohany somary mazovana indray ny tsokana avaratra azy vokatr'izay dia mandraona ny andro any ilany atsinanany Madagasikara zay mety misy hatrany ny herikerika zany any amin'ny fatry ny alaotra mangoro sy ny ilany atsinanany fatra nalamanga ary koa ny any amin'ny ilany atsinanany fatry vakina karatra ny ambiny maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay sabotsy izay dia midina hatrany aloha zany ny ambony indrindra raha somary miakatra kosa ny ambany indrindra ho an'ny voatany torak'izay ihany koa ny morotsiraka atsinanana midina ny maripana ambony indrindra fa ny ilany andrefana kosa izay dia misy fiakarana izay maripana ambony indrindra izay ary mahatratra hatrany amin'ny 5 degré celsius ny voavinavina any amin'ny distrikany analalava any zany amin'ny andro ny sabotsy izay ny météo tsika mandritra ny 3 andro ary manasanao hatrany anaraka izany veloma tokoa.